aoka iaraka ivavaka isika rehetra tompoko. Andriamanitra ray zanaka ary fanay masina, saotra dia rahalaza no asandratray ho anao, no ny fitiavanao sy hitalany, no ny fitiavanao sy manam-paharoa, izay tiavanao amin'ny rahanao fo ary amelomanao sy hitahirizanao anay eto amin'ity zao tontolo izao ity. Raha ny faharasiana eto sy ny toetra irasy izay te hifikitra amin'izany dia sy afaka miara-miaina aminay ianao, sy afaka miara-pesapesa aminay ianao, fa noho ny famindramponao izay mifono fitiavana dia tonga eto amin'izao tontolo izao ianao amin'ny alalan'ny zanakao izay namelona, nanangana ary mbola mamelona mandrakandroany ny fiangonanao, ary nomenao ny fiangonanao koa ny toby hanamboarana anay, hanasitranana, hitaizana, hagnisiana izay toetra rasy vokatry ny fahotana. Ary amin'izany indrindra no hanomezanao izao isa-taona izao izay ampitodianao anay, ampiverenanao anay hibanjina izay iantsoanao anay indrindra dia ny amizara fanompoana omenao atolotrao ka hibanjinana
ny lova izay maharitra mandrakizay. Sy avelanao hiondrika eto amin'ity tany izay ho levona ity zahay. Sy avelanao hifikotra amin'ny zavatry ny nofo izay zavatra mandalo, izay mamitaka, fa kosa ampitodianao, averinao isan'andro, averinao isam-potoana amin'izay tena maharitra dia ny fanompoananao izay andraisanay lova eo aminao. Lova sy mba rombana, lova sy mba iadiana, lova manokana ho an'ny tsirairay nefa ampy ho an'ny rehetra. Ataovy mibanjina izany ary zahay, ataovy mahazo izany ka dia hitandrina izany, hahatagna izany ka sy hanao sinisinina izany. Ary engane ny fanahinao masina izay efa nomba ireo mpanomponao, izay nampitondrainao ny teninao, homba koa izao mpanomponao izao ankehitriny, ka hahatonga ny hafatrao, hahatonga izay tianao hambara, hahatonga izay tianao ho zaraina aminay tsirairay avy. Ary aza velanao ho variana amin'ny zavatra ivelany, aza velanao hiroaroa saina amin'ny zavatra samihafa, fa ataovy mifantoka amin'ny teninao, mifantoka amin'ny hafatrao izahay. Dia mamelà ny elokay Tompo, mamindrafo aminay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly misaotra an'Andriamanitra isika ry havana noho ny fitiavany sy ny famindram-pony izay hanomezany antsika ny isa-taona amin'ity 2024 ity, izay isa-taona fa 20 eto amin'ny tobim-pifaliana zon'Andriamanitra soany arana. Misaotra koa ny mpanao ny programa. Ny isaora koa dia le anjarako tamin'ny maragna fa ao moa sazo isaorana, fa eto aho magnararaosa fa mbe fa eto ihany. Ka dia misaotra nagnome anjara fa tena zava-dehibe ny azahoana zara fanompoana, satria mariky ny mahankohonana, mariky ny mahazanaka ny agnomezana anjara. Ka raha ny raharan'Andriamanitra no nagnana anjara dia mariky ny mahazanak'Andriamanitra zany, dia mampifaly tokoa. Ka dia misaotra tompoko. Ny amin'izao tolakandro zao dia sy anjarako ty, sy anjarako saingy sy norombana fa natolotra noho ny andraikitra dia sy afaka manao izao anjara izao. Pastora Andrianandrasana Maminirina Vao version Samuel, izay sady filoha lefitry ny Sinoda no mpitondra filovany Mahamanina, ka dia nagniraka anay izy mba hanao izany zara fanompoana eto izany. Dia ny irana sy ny mpagniraka io ataony mpikabary hoe raha sahala amin'ny vato hoe io irahana io, ka zimay fagnaroatoraka, ka matoy nagniraka dia aro kelikely mba hainy niraisina meka, hay asipy vetivety, dia mahakely zay hasakasaky ny handa, hamaly ray aman-dreny. Dia sanasaky tena natasa angoaigna, satria androany maraigna efa miomagna ho roso aty hamonjy ny anjarako izay tena nomagniko mafy ny prévasiona, io ro anjarako. Dia eo am-piomagnana no miantso izy fa dia ataovy koa ny lahateny. Dia anaka tapiny hinam-bary teo toandro teo zao vao mba nijerijery ina zany ro olazaina amin'ity Jesosy. Dia raha iro atamaina, ary satria lehibe izy ary mahay, dia misangana eto, tena misangana amin'ny pitokisana azy, misangana noho ny famindram-pony koa. Ka dia miala signy amintsika izay mety nagnategna olo-kafa ro natinainareo zao, olo-kafa ro misangana eto, na ny fisanganana na ny feo dia samy hafa, ary tena samy hafa. Izay nierako taminazy, nialako signy nataoko handavako an'ity dia zao, ahery hasoloako anao aia, sarotsa be. Zao le alako tao isolomaso tia,
sambena ny masoko mandroaroa aby ko io olo sa manao solomasoko olo isy olomaso resy olo anazy lek'izay de efa samety lek'izay de efa samety de vomaika koa hoe ity anjarany ty efa nataony tagnakara malaza anjarany hatagnakara malaza ty ny tainy nanaovany an'ity tagnakara malaza nagnatrika dia vonana merigny anjery nanaovany azy tagny de zao nataoko samba mahalaza ny raha lazainy eo aro hahavitako ilaza ny raha be ny lazainao regny de zao ny hafasany ary zay no asaiako misangana eto koa agnaho aza mba miditsy amin'igny zany hoe izy raha fa nylazainy tagnakara malaza iny zany agny igny samba hiditsy amin'igny koa fa raha hafa tanteraka mihitsy fa io ihany io zara fanompoana sy lovany mpanompon'Andriamanitra ampitahaina amin'ny an'le vita io fa izay efa vitany samba mahasaky milobizana iny koa fa andesigny aferin'asan'olo efa milaminy fa izay ataoko eto de izay nitarehan'ny fanahy ka de tena tohiny angamba sy saky ny manao fagnampiny fa de ataoko tohiny angamba zay ny lava zay ny fory havana fa mazara fanompoana azy zay koa de raisina mpitiavana raisina mpifaliana ary satria anjara de tsy zavatra nofidinana ny rombana fa natolotra ny zara fanompoana sy ny lovan'ny mpanompon'Andriamanitra ankehitriny mitaha amin'ny an'le vita io no lohateny eto ny zara fanompoana sy ny lovan'ny mpanompon'Andriamanitra ankehitriny mitaha amin'ny an'le vita rehefa sorina ny resaka de zao fampitahana zany no atao eto fampitahana amin'ny mpanao matematika na 6e 5e de efa manao hoe comparaison zay ro atao eto de amin'ny comparaison zany zavatra roa zany hampitahaina eto ny zara fanompoana sy ny lova ny an'le vita aloha de hampitahaina amin'igny ny an'ny mpanompon'Andriamanitra ankehitriny ka rehefa vita ny fampitahana de zay ray alehany na hoe lehibe lavitra ny an'le vita no ny an'ny mpanompon'Andriamanitra ankehitriny na mitovy amin'ny an'le vita ihany ny an'ny mpanompon'Andriamanitra ankehitriny na kely noho ny an'le vita ihany ny an'ny mpanompon'Andriamanitra ankehitriny io ro alehany raha matematika fa saingy misy lalagna fahefatra de zao azo atao koa ny manao hoe supérieur ou égal zany hoe lehibe nefa mety hitovy ihany lehibe nefa mety hitovy ihany amin'ny an'le vita ny zara fanompoana izay omenan'ny mpanompon'Andriamanitra ankehitriny io zany no ho azavaina io no alahatra eto ary araky ny nampianaran'ny mpampianatra anay de ny handresy lahatra anareo amin'io io ro ataoko eto sa misy raha hafa tsy zay ka ireto no zavatra ho azavaisika ho resana eto ny voalohany iresaka sika izeriny amin'ny atao hoe levita inona avy aiza mpanao inona le levita ho resasika io magnaraka an'izay de ho zeresika ny zara fanompoany levita raha manao akory ary avy aiza zany zara fanompoany levita izany ary fahatelo amin'ny fizarana voalohany de ny lovan'ny levita rehefa vita io de fa namanamany tapisa fa de fa mandifindify azy sisa atao satria ny fandifiana azy de ny firesahana mombany amin'ny mpanompon'Andriamanitra ankehitriny izay zavatra haisika satria asikany zay any zara fanompoan'ny mpanompon'Andriamanitra ankehitriny ary ny lova ny mpanompon'Andriamanitra ankehitriny de soakevitra ro andifiasika anazy io ary ny drafitra izay anolorana izao lahateny zao eto ry havana ka dia manasa ansika amin'ny agnaran'i Jesosy hanongilany sofina hihaino ary handray izay tokony ho raisina rehetra fa hanadiny kosa araky ny toriteny teto tamin'ny maraina izay ambinambiny zavatra izay tsy tokony ho raisina akory izay tsy tokony ho tadidiana dia aza atao mibahatoerana ao amin'ny fo sy ny saisika izany ny Genesis toko fahasivy amby roapolo Genesis toko fahasivy amby roapolo andininy fahaefatra amby telopolo ao no isehoany agnarana hoe Levy ary avy amin'izany no ipoirany ty atao hoe Levita ity Genesis toko fahasivy amby roapolo
ny 4:30 zao ny vaky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nanananaka indray izy ka niteraka zazalahy ary hoy izy, ankehitriny zao dia ikambana amiko ny vadiko fa efa niteraka zazalahy 3 ho azy aho. Izany no nanaovany ny anarany hoe Levy. I Lea no miresaka eto. I Lea izay zanaka vavin'ny Labana, zandriny Rahely, izay ny vinadiny Jakoba. I Jakoba zanaka Isaka, zavikeliny Abrahama. Dia koa raha miherika tagny rô saraka ko rasa manao dikteny. Rasa mpampianatra fa mpandahateniko izay andaharako azy eko dia izay voarainareo. Mosy izay? Raha io Genesis 7:20. Genesis 7:20. Andininy 4:30 io zany dia zao. I Levy zanaka lahy 7 Lea izay vadiny Jakoba. Ary Jakoba dia safa fa zanaky Isaka izay zanaky Abrahama. I Abrahama niteraka ny Isaka, Isaka niteraka ny Jakoba, i Jakoba niteraka ny Levy. Zazalahy 7 i Levy. Ny zanaky Jakoba voalohany Robena, ny faharoa Simeona, ary ny 7 ity Levy ity. Haitsika tsara ny tantara, tsy dia iverenana loatra fa i Lea dia vady faharoan'ny Jakoba, zandriny Rahely izy. Ka ny olana dia zao, tsy mba nanananaka i Lea rehefa nivady tamin'ny Jakoba. Rahely efa nanan-janaka tamin'ny Jakoba. Rehefa tsy nanananaka i Lea dia zao, tsy dia nahandry tamin'ny Lea indray ny fon'ny Jakoba. Io moa dia tahaka ny ataon'ny lehilahy ihany ankehitriny. Rehefa manambady ka mety mbola tsy manananaka dia mba te handray zaza mikiakiaka ny rano ato aho. Mba te hisangaika eo baba. Dia ny apela ro atao mahamay. Nefa rehefa misy fotoana mba mandeha manao fitiliana na magnatona mpisabo, gera hiry sa miteraka. Ililary sa miteraka fa ny apela ro ataony mahamay. Misy zany. Rehefa tsy nanananaka tamin'ny Jakoba i Lea dia arak'izay ny hanangasiaka ilay fitiavany rehetareheta dia nalahelo Lea. Nalahelo ka dia nitolona nangataka ambavavaka tamin'Andriamanitra ny mba hahazahoana zanaka. Nahazo zaza tokoa izy. Dia ny zanaka lahy voalohany ilay hoe Robena. Ka vokatry ny fifaliany nanomezan'ilay anarany hoe Robena. Satria ny hevitra ilay Robena araka ny Baiboly eo am-pelantanantsika dia hoe indro zazalahy. Indro zazalahy. Dia io angamba ilay hoe agnambohi-daho ro agnisen'olon-droka ny mitera-daho miteraka indroa. Ny olo koa raha tena faly tafahoasa ilay lehilahy ny zaza dia milaza hoe nitady toka sendra vato, nitady zaza ka tera-dahy. Dia tena faly izy dia nao indro zazalahy. Dia izao no tadidiko. Dia tsy ataonareo avy amin'ny pastora mamy fa ho lazaiko ihany raha efa nolazainy tangaramalaza. Ngetikisany aloha ke raha vao nataoko ihany rapotinao. Zao raha ataona. Lefa avy moa ny raha dia tena avy tokoa. Lefa nahazo zaza dia tena vomaika nomen'Andriamanitra dia tonga indray Simeona. Tonga indray Simeona ka ny hevitra hoe Simeona dia zao fihainoana. Tena nihaino ny vavaka Lea tokoa Andriamanitra. Tena nihaino ny vavaka ka dia namaly, nanome indro zazalahy faharoa. Ary tamin'ity 7 azy, tamin'ity 7 izay nomena anarana hoe Levy, dia tena azo lazaina hoe afapo i Lea. Ka dia nisaotra n'Andriamanitra ary nanana toky izy fa ilay fon'ny Jakoba izay nangasiaka taminy zao dia ho voafatotra tanteraka aminy fa indro efa nanan-janaka lahy 7 izy. Ka izay no hevitra ilay hoe Levy. Raha amin'ny Baiboly malagasy io dia zao no ataony hoe fikambanana. Fa raha ny tena heviny tokoa amin'ny teny fototra dia zao famatorana. Zany hoe ity zazalahy 7 ity no hampifamatotra ny fon'ny Jakoba amin'ny fon'ny Lea. Ka hiraiko pitia tanteraka haharitra amin'ny fitiavana an'i Lea i Jakoba vadiny. Io no hevitra ilay anarana hoe Levy zany raha araky ny teny razandreo. Ka ny taranaky Levy
ny taranaka ny Oranga, zanaky Jakoba fahatelo tamin'ilay io no atao hoe Levita. Io no atao hoe Levita. Dia ao an-tsaisika ny hoe ny taranaky Jakoba rehetra zao no atao hoe taranaky Israely, zanak'Israely. Dia amin'ireo taranaky Jakoba reo dia voalaza soratra masina fa misy firenena 12. Satria 12 mirahalahy reo zanaky Jakoba nanaranaka. Iray amin'ireo ity taranaky Levi izay antsoina hoe Levita ity. Iray amin'ireo taranaka 12 izay tena Israely. Ny zavatra tiako tonga dia ho zaraina amintsika amin'izao, tiako hisarihana saisika ary hamatoana sika dia izao, arak'izay zavatra nolazaina fohifohy izay dia izao, sy zavatra tondroina sy tondroana na amboamboarina fa voazanahary lamina avy amin'Andriamanitra ny mahataranaka. I Levi sanagniry sanitondro ho zanaky Jakoba i Levi. Asana magneky an'izany ianareo. Sanagniry anio i Levi hoe nangataka ia ho zanaky Jakoba. Sia. Na i Jakoba koa ny sy nagniry ho zanaky Isaka. Isaka sy nagniry ho zanaky i Abrahama. Dia raha atao ampiarina dia izao, sa misy zanaka, sa misy zaza, misafidy ray aman-dreny. Sa misy zay, ny ray aman-dreny no mitomangy te hahazo zaza. Fa sa ny zaza, raha vo sa misy anie dia hitomangy ve hoe ho agnaty kibon-drarano na sia sy misy an'izany. Fa lamina voazanahary zany. Dia igny ny lazako teo tamin'ny voalohany, le zara fanompoana mariky ny mahazanaka. Ary ny mahazanaka sy zavatra amboamboarina, sy zavatra tondrotondroina hoe ateto ro hitoerako ho zanaky ny raranona. Ny mahazanaky ny tobim-pifaliana sika io sanamboarina ary sanitondroana. Voazanahary efa voalamina mialoha dia mandeha arak'izay fandaminana azy zay. Io ny fotom-pinoan'ny Jiosy io. Io ny fotom-pinoana raha araky ny testamenta taloha hoe sy misy zavatra mandeha ho azy fa iave Andriamanitra araky ny nampianaran'ny mpampianatra azy tao iave no tompony zao rehetra zao. Izy no mitondra izao rehetra zao. Izy no mihazona sy mandamina izao rehetra zao. Tandremo sy fitenin'ny testamenta taloha sy ara-soratra masina hoe parazara. Sa misy hazara zany, sa misy zavatra kisendrasendra zany, sa misy zavatra tonga ho azy zany, ka tsy hoe par hazara na tonga ny Levi ho zanaky Jakoba, sia fa lamina avy amin'Andriamanitra, fanomezana avy amin'Andriamanitra, zavatra narindra an'Andriamanitra, ary ny mahazanaky ny tobim-pifaliana sika, ny mahazanaky ny fifoazana sika, sy mba parazara, sy parazara, na koa hoe nitondroanao, na ny safidinao anao agnao manana lamba fosy be dia be dia izay ny mahazanaky ny fifoazanao. Sia, fa lamina voarindra mialoha avy amin'Andriamanitra. Sy misy zavatra tonga ho azy. Lafo ny testamenta taloha io. Sy misy zavatra tonga ho azy zany. Andriamanitra no mitondra, mandamina izao rehetra zao amin'ny asipiriany. Sy misy zavatra raha sy avy amin'Andriamanitra, ary sy misy zavatra hafa mitranga raha sy Andriamanitra no mandahatra azy. Sy misy afaka mandamy tena, sy misy afaka mandamy tena. Hiverena sika io ary amin'ilay zara fanompoana ho ny mpanompon'Andriamanitra ankehitriny. Izay ny mahakasika ny Levita. Taranaky Levi izy araky ny lamina nataon'Andriamanitra. Taranaky Levi izy araky ny fiantsoana sy ny safidin'Andriamanitra izay mahataranaky Levi azay fa sy ny safidiny, sy ny tondroany. Ary dia arak'izay koa ny zara fanompoany. Ny zara fanompoan'ireo Levita ireo. Izao manko, voalaza sika teo ihany hoe anankiray amin'ilay firenena 12, taranaky Jakoba, ny Levita. Fa na dia anankiray amin'ny foko 12 na ny firenena 12 aza ny Levita, dia izao hafa izy. Miavaka tanteraka fa sy mba mitovy amin'ireo firenena hafa. Izao ny mampiavaka anazy. Voalohany,
sy mba nomena zara-tany izy. Ndao jerena ny Deutéronomia toko faharoa ambin'ny folo. Deutéronomia toko faharoa ambin'ny folo dia ny andininy faharoa ambin'ny folo. Ny anaran'i Jesosy dia hifaly eo anaty an'i Jehovah-Andriamanitra reo ianareo sy ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy sy ny ankizy lahinareo sy ny ankizy vavinareo ary ny levita izay ao an-tanànanareo. Sy manana tanàna manokana zany levita fa mikambana tany amin'ireo rahalanireo, amin'ireo mpiray firenena amin'ireo, amin'ireo taranaka zakoba naman'ireo. Amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo magnazava azy kokoa, mazava kokoa izy. Anaran'i Jesosy andininy fahavalo ambin'ny folo amin'ny Deutéronomia toko faharoa ambin'ny folo. Fa eo anatrehan'i Jehovah-Andriamanitra ao ny hinananao azy dia eo amin'ny tany izay hofidian'i Jehovah-Andriamanitra ao dia ianao sy ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy sy ny ankizy lahinao sy ny ankizy vavinao ary ny levita izay ao an-tanànanao. Samy manana tanàna manokana, samy manana zara-tany manokana. Ary zareo ny sary amin'ny baiboly sika, baibolinareo moa fa ny baiboly samba sika io rahanareo agny fa koa ana fa ny ana hitidy dia ny anareo aminareo igny. Zareo ny amin'ny baibolinareo amin'ny sary farany io dia fizara-tany amin'ny foko roa ambin'ny folo samba misy eo ny agnaran'ny levita. Sy manana zara-tany izy. Mbola magnazava an'io ny Joshua toko fahatelo ambin'ny folo andiny faefatra ambin'ny folo sy telo amby telopolo ary ny Joshua toko faefatra ambin'ny folo andiny faefatra fa avelansika ange dia laisa amin'io. Mampiavaka azy faharoa dia zao, sy mba nisaina ho isan'ireo firenena na foko roa ambin'ny folo koa izy noho izany maha manokana azy zany ka ny mahatonga ny firenena Israely mbola hoe roa ambin'ny folo, ny amin'ny fizara-tany mbola mizara roa ambin'ny folo dia zao, ny zara roa manko ny zanaky Jakoba dia i Efraima sy Manase araky numéri toko voalohany andiny faharoa, numéri toko voalohany, toko faharoa, toko fahafito, toko fahafolo sy ny sisa agny. Milaza koa Joshua toko fahatelo ambin'ny folo. Sy nisaina ho isan'ny firenena roa ambin'ny folo izy noho ny maha manokana azy. Nefa mbola feno roa ambin'ny folo ihany ny firenena Israely satria ny taranaky Joseph, ny zandrin'ny Levi zany, zandrin'ny Levi Joseph dia ny zanaky Levi ny zara i Efraima sy eny tarongo teo igny zay Manase. Ke raha mitaino agnareo taoka raha dia matory iny asa manao tsy zao misy dia masiaka antanao asa manao an'izao zanaky fifoazy moa dia anao an'izao sa mifanao zao. Inona no antony nahatonga azy ireo sy omena zara-tany? Inona no antony nahatonga azy ireo niavaka, nahoana no niavaka? Andao vakina ny Deutéronomia toko fahafolo andiny fahavalo ao mamaly azy. Deutéronomia toko fahafolo andiny fahavalo mamaly hoe fa nahoana ary? Fa inona no antony? Inona no mahatonga azy ireo hatao tahaka izay? Deutéronomia toko fahafolo andiny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'izany andro zany no nanokanan'i Jehovah ny fireneny Levi hitondra ny fiaran'ny fanekeny, hitondra ny fiaran'ny fanekeny Jehovah sy hijanona eo anatrehan'i Jehovah, hanao fanompoam-pivavahana aminy sy hisodrano amin'ny anarany mandraka androany. Navahan'Andriamanitra natokany ho amin'ny raharaham-pivavahana. Io no antony lehibe, io no antony lehibe nahatonga azy ireo ho sy mba nanana zara-tany manokana. Fa noho ny antony izay niantsoan'Andriamanitra azy, nanokanan'Andriamanitra azy, nagnavahan'Andriamanitra azy ho amin'izay zara fanompoana izay dia manokana. Dia ndao moa vakina koa ny Deutéronomia toko fahafito ambin'ny folo mba hampazava tsara anazy. Raha samay magnazava dia voalohany baiboly ro agnazava ny tegna neto. Deutéronomia toko fahafito ambin'ny folo andiny fahasivy anaran'i Jesosy. Ary mankanesa amin'ireo levita mpisorona sy amin'ny anankiray izay mpitsara amin'izany andro izany ka manontania dia ambarany aminao ny teny fisarana. Nomena andraikitra manokana ny levita, anankiray amin'io andraikitry ny levita io, zany hoe ny sasany amin'ny levita natao mpisorona, ny sasany natao mpitsara.
dia ny sasany efa voalaza tary amin'ny toko 7:15 hoe mpitondra ny tranolainy Jehova nazavain'ny mpampianatra teto zay tamin'ny maraigny raha tsy diso rehefa tany agn'efitra dia ny levita no mpagnorona ny tranolay rehefa hiainga handeha ny zanak'Israely ary izy no mibata azy nondra azy ary rehefa hitobo indray dia izy no mpangorona mpanorona ny tranolay na ny tranon'i Jehova ka dia natokana amin'ireo zara fanompoanareo ity taranaka Levy ity. Io fanokanana ny taranaka Levy amin'io zara fanompoana io koa dia tsindriana sy ambara mazava fa safidin'Andriamanitra irery sy nisy nidirany taranaka Levy. Safidin'Andriamanitra manokana fa tsy safidin'ny taranaka Levy ho agnay te hanao an'io. Tamin'ny voalohany teo nazavaina tamintsika nosindriana tsara tamintsika fa sy Levy no ny safidy ho zanaky Jakoba sy ny taranaka Levy no ny safidy ho Levita fa lamina voazanahary namboarin'Andriamanitra mialoha zany ka dia zavatra raisina fotsiny ny maha taranaka Levy ny maha Levita fa sy novidiana sy ny anarana sy nangalana tahaka sy ny tondrotondroana nanamboamboarina. Eto koa ny zara fanompoana izay nanokanana azy ireo amin'ny raharaham-pivavahana ao amin'ny tempoly na tany amin'ny tranolay fiaonana dia zao safidy manokana an'Andriamanitra any Jehovah'Andriamanitra irery. Mety misy ihany manko mirosaka ho amin'izany zara fanompoana izany no mety fikendreny manokana na kasikasy politika. Nisy io tamin'ny tantaran'ny zanak'Israely tamin'ny fotoana tafarafara izay nidiran'ireo mpanjanatany ny Grika sy ny sisa dia zao izay tiatiany tahaka ny misy amin'ny tany andalam-pandrosoana voazanaka amintsika teo sy tiatiany mpanjanatany sy azahozahoan'ny mpanjanatany na ny bailleur any tombony amin'ilay tany no ataony mpitondra eo na ny mpisorona azy na ny mpisorona be izay zara fanompoany reto Levita reto dia nisy an'izany teo amin'ny tantara zanak'Israely. Io zany ilay tsy mba safidin'i Jehova fa kasikasy sy fikendrena politika fa izao ny zavatra azo antoka misy tokoa izay mety kasikasy mety fikendrena politika mety ketriketrika mety zavatra amboamboarina fa saingy zao sy maharitra izany sy maintsy poakaty izany petatoko izany ary zao ny tena lehibe sy maintsy misy loza izany sy maintsy misy loza izany. Asan'Andriamanitra io raha ran'Andriamanitra omeny izay tiany omena azy ka raha sy amin'ilay fikendren'Andriamanitra no azahoana azy sy maharitra poakaty petatoko ary sy maintsy babena iambozonana loza izany zara fanompoana rombana zara fanompoana anaovana kazikazy politika zara fanompoana anaovana ketriketrika maloto sy araky ny safidiny ave sy araky ny programan'Andriamanitra. Io zara fanompoana nomenan'ny Levita io araka ny nomery toko 9 dia isoloany ireto Levita ireto tena ny zanak'Israely manontolo. Zany hoe raha manao io zara fanompoana io ny Levita dia tsy hoe azy io fa io fanompoana tokony hataon'ny Israely manontolo saingy misy olo tena ny Israely izy ireo manao azy no safidiana hisolo tena ny Israely ny Levita. Andao moa vakisika ireto andiny soratra masina ireto. Voalohany nomero toko 7 andiny 12 no asasasa sa mamaky baiboly fa mba zay koa ro dia ty moa zany fa sahatory eo ngaro so dia trato eo dia soa lahy teny dia mahafinaritra dia zany dia mahasondrisondria tory soa dia efa nagnonofy indroa vao vita misy dia manao an'izay ho soa ho fa mampatory soa. Nomero toko 7 andiny 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Indro izaho efa naka ny Levita avy tamin'ny zanak'Israely ho solo ny lahy matoa rehetra izay voalohany teraka eo amin'ny zanak'Israely dia ahy ny Levita. Izay tsindriana eo dia hoe solo tena ny lahy matoa rehetra
solotena ny voalohany teraka ho azavaitsika eo le hoe lahy matoa sy ny hoe voalohany teraka fa mialoha aloha dia zao misy olotena ny Israely manontolo izy manao an'io asa fanompoana io. Ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Israely dia ny hoe izaho ho Andriamaniny ary izy ho oloko. Dia zareo ilay teny hoe ny Levita, ny Levita, olon'Andriamanitra, fananan'Andriamanitra eo am-pelatanan'Andriamanitra. Misy olotena ny Israely izay samy olon'Andriamanitra daholo. Dia misy fitarongana zay sy aroko sy ndra mahasezon ray mandray nikataka isy tagna ndray misiriaka mbotsoloa sy aroko fitarongana teo. Angisandra ho angisandra aby fagnandoharany maitso isandra soasoa. An'Andriamanitra daholo ny zanak'Israely tena vahoaka ny daholo fa somoka ny vosehiny eo ny Levita. Asa na mazava zay na tsy mazava sy isa mahazo magnontany amin'ny mahazo. Mpisolo tena ny lahy matoa rehetra, mpisolo tena ny voalohany teraka rehetra. Ina moa ny hevitry ilay lahy matoa? Ina ny tena ho lazaina amin'ny hoe lahy matoa? Amin'ny fiteny faritra sasany eto Madagasikara io natao tompom-boho, tompom-boho. Zany hoe mpandimby ny ray, zokibe toa ray. Eo no ilazana azy malagasy ofisialy. Izany tompom-boho zany, izany mpandimby ny ray zany, dia zao tena ilazana ny taranaka, ilazana ny fifandimbiasan'ny taranaka misy. Ny Exodosy zao, Exodosy 2:12 dia milaza ny hoe novonoiny Jehovah'Andriamanitra ny lahy matoa rehetra tany Egipta, na tamin'ny olona na tamin'ny biby fiompy na amin'ny biby rehetra, ny lahy matoa rehetra. Inona ny dikan'izany? Ny lahy matoa ny mpandimby fanjakana, ka ny fanjakana Egiptiana dia fanjakana mpanandevo, mpambabo ny vahoaka an'Andriamanitra. Ka ny dikany hoe ny lahy matoa ny Egiptiana naripaka Andriamanitra, novonoan'Andriamanitra, nofongorany taranaky ny mpanandevo, ka resy manontolo, resy manontolo ny fahavalony vahoaka an'Andriamanitra. Ny hevitra izay ifandraisany amin'ny anjaratsika eto zany dia le hoe taranaka. Ilay taranaka no ambaran'ilay hoe lahy matoa. Io zara fanompoana izay nomenan'ny Levita io zany dia zao raha fitingina. Voalohany, avy amin'ny ave io fa sy avy amin'ny Levita. Sy notondroiny, sy namboamboariny, sy norombany fa natolotra. Ka tandrify tsara le lohateny eto hoe zara fanompoana. Anjara natolotra, anjara nomen'Andriamanitra azy fa sy mba norombany, sy mba namboamboariny. Ny faharoa dia zao, io zara fanompoana izay nomenan'ny Levita io dia fanompoana tokony hataon'ny Israely rehetra. Ka dia misolo tena, ary tena mahasolo tenan'ny Israely ireto Levita ireto raha manatanteraka izany zara fanompoana izany. Nda moa ovakitsika koa ny Exodosy 4:13 satria magnazava an'ilay lahy matoa teo. Sy hoe ny lahy matoa izay naringana ihany no lazainy Exodosy, fa milaza koa izy ny lahy matoa izay tokony hatolotra ho fanatitra ho an'Andriamanitra, natokana mba hatolotra ho fanatitra ho an'Andriamanitra. Exodosy 4:13 ny andininy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy. Hamasiny ho ahy ny lahy matoa rehetra dia izay voalohany teraka rehetra eo amin'ny zanak'Israely, na olona na biby fiompy, ireny. Apodiko ny resaka efa nilazaina teo mba hampazava tsara azy. Ny Israely manontolo no antsoina hoe vahoaka an'Andriamanitra, araka ny teny hoe izy ho oloko. Eto amin'ity anjara amin'ity andiny faharoa Exodosy 4:13 dia zao amin'ireo Israely efa olon'Andriamanitra dia mbola mandidy koa iave Andriamanitra hoe atokany ho ahy, hamasiny ho ahy ny voalohany teraka rehetra, ny lahy matoa rehetra, na amin'ny olona na amin'ny biby, ireny. Dia igny le magnamarina le hoe isandra aby fandoa ranomaitso, isandra soasoa. Ireny. Dia nefa zao amin'ireo voalohany teraka, amin'ireo lahy matoa rehetra ireo dia mbola misy misolo tena azy koa. Iza? Ny Levita.
ny levita, mbola misolo tenan'ireo koa ny levita. Tena fananan'Andriamanitra, tena azo tokoa natolotra ho azy ho fanatitra amin'ny andiny soratra masina sasana azy dia milasa ny ritoaly fanokanana ny levita dia sao tena tongonina hoe fanatitra hevaheva ho an'i Jehova. Tahaka an'ireo biby aterina ho fanatitra dia tahaka izany koa tena natao sorona na aterina ho an'Andriamanitra dia tonga dia ataovy misatoka ary amin'ny Romanina toko 12 moa ny eritseritrantsika amin'ny ilazany Paoly hoe koa dia mangataka aminareo ary raha lamalala mba ho fanatitra velona, fanatitra velona. Ny amin'ny testamenta taloha zany eto ny levita no natao fanatitra, natolotra ho fanatitra ho fananana ho an'Andriamanitra ary tsy hoe fanatitra masina fa masina, hamasinina. Atokana dia hamasinina ho an'Andriamanitra ireto levita ireto misolo tena ny voalohany teraka. Io fisolohan-tena io araka ny mahafifidianana azy dia zao voaisa sady voalamina tsara, zavatra tena voalamina, voarindra fa sakafo kofraoka maty amin'izao any, sy atao safo be masina. Zareo moa ny Nomeria toko 7 andininy 7. Nomeria toko 7 andininy 7 dia indrindra ny andininy 7 na hatramin'ny andininy 7. Nomeria toko 7 ny andininy 7 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jehova tamin'i Mosesy, alamino ny lahy matoa rehetra eo amin'ny zanak'Israely hatramin'ny 2 volana no miakatra ka alao isa ny anarany. Ary alao ho ahy ny levita ho solo ny lahy matoa rehetra eo amin'ny zanak'Israely. Izao no Jehova ary ny biby fiompiny levita ho solo ny voalohany teraka rehetra amin'ny biby fiompiny zanak'Israely. Dia nalamy Mosesy ny lahy matoa rehetra teo amin'ny zanak'Israely araka izay efa nandidian'i Jehova azy. Ary ny lahy matoa rehetra araka ny anarany tsirairay hatramin'ny 2 volana no miakatra izay nalamina avy taminy dia 7,720 sy 2 alina. Voaisa. Ary zao le hevitra tena ampitaina amin'ilay hoe voaisa. Ny levita anankiray zany na kely izy na bitika na sinosinona izy, tena isan'ny olona nofidiana izy, tena isan'ny olona nofidiana. Manana ny numerony, ny laharany amin'ireo olom-boafidin'Andriamanitra, amin'ireo fananan'Andriamanitra. Ka dia zao sy azo soloana ny toerany, sy azo soloana, sy remplaçable, sy azo soloana tahaka ny mpanao bolo alao tao fa reraka iry. Fa io reo dia io no izy. Ny fomba fifidianan'Andriamanitra ny levita koa dia hita araka ny Jeremia toko 7:30 dia ny 1:20 fa miendrika fanekena. Miendrika fanekena ina ny tiana lazaina amin'izany. Na dia nilazaiko azy teo hoe tsy azo soloana ary tsy azo rombana dia zao sy anaovana tonahy koa ny rahan'Andriamanitra. Sy anaovana tonahy ho amo zany efa nifidiana amin'ity dia isan'ny olom-boafidin'Andriamanitra dia sy tiako sia zireo fakio io Jeremia toko 7:30 andiny 1:20 fa azon'Andriamanitra soahina izay fanekena tamin'ny fidianany ianao zay dia alany ianao, ariany ianao lefa tsy manjary. Zay dia miakiny amin'ny Jehovah'Andriamanitra koa zay. Miakiny zany hoe tsy gaboraraka ity zara fanompoana ity, tsy gaboraraka, tsy atao hoe hay fehay, fa zavatra voalamina, voarindra, voaisa tsara. Ary azo ajanona ianao rehefa hanapa-kevitra hagnajanona Andriamanitra. Miala tsiny fa ke voasagnao fa ny levita moa ka zao ry voaresaka. Afa tena afa maika be namaragna afa te hiala teto malaky ny afa tsy safataka avy-ndrao lasay. Ndao vakisika ny Malakia toko 2:1.
Malakia toko faharoa andiny fahaefatra milaza koa io mahasarobity mila fitandremana ny raharahan'Andriamanitra. Malakia zay zokiny Matio alohany eo alohan'ny Matio nge dia mamadika lafitsabe. Malakia toko faharoa ny andiny fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ho fantatrareo fa nampitondra izany didy izany ho aminareo aho mba haharetany fanekeko amin'ny levy hoy Jehova tompony maro. Izany hoe misy fanekena nataon'Andriamanitra amin'io taranaka levy io. Dia mampitondra didy izy mba hanamasinana hitandremana tsara io zara fanompoana nomeny taranaka levy io mba haharetany zany fanekena zany. Fa raha sy tandremana tsara io didy io, tapahan'Andriamanitra ny fanekena, tapahan'Andriamanitra ny fanekena, dia afaka tamin'ny fanekena. Dia io angamba le ataony voambolan'ny fiangonana hoe miongana, azo ahongana zany le vita, azo ahato potraka. Masina ny zara fanompoana no hamasinan'Andriamanitra mivantana io zara fanompoana no menany levy io. Ka izany no ilazana azy fa tena zavatra voalamina sy voarindra tsara, zavatra matipaika, sy norombana, sy tondrotondrona, sy baboana. Dia vakeo milamina soa sy avenan-drano ny nomery toko fahavalo ny andiny fahadimy ka hatramin'ny faharoa amby roapolo mitantara ny fanamasinana ny levita. Nomery toko fahavalo ny andiny fahadimy ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Vita zay ny amin'ny atao hoe levita. Nazavaina teo koa ny amin'ny zara fanompoana ka na mazava moa izay na tsy mazava izay ro takatsy, izay koa ro natolotsy ny fanahy masina. Ka dia irosika izao hiresaka ny amin'ny lovany levita. Rehefa vita io lovan'ny levita io, hampitahaisika amin'izay. Manao akory ny asika mpanompon'Andriamanitra ankehitriny, manao akory ny lovan'ny levita. Ndao vakina ny Deutéronomia toko faharoa ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo. Deutéronomia toko faharoa ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hifaly eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitrareo hianareo sy ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy sy ny ankizy lahinareo sy ny ankizy vavinareo ary ny levita izay ao an-tanànanareo. Fa ny levita sy mba manana anjara na lova eo aminareo. Io lefa niresahana tary amboalohany sy nahazo zara-tany. Ina zany ny lova resahana eto? Samisy io mazava fa ny levita sy mba manana anjara na lova eo aminareo. Araky ny amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo amty Deutéronomia toko faharoa ambin'ny folo ty dia zao nampilaharina mahantra amin'ny vehivavy manantena, amin'ny kamboty, amin'ny mpiavy na ny vahiny ireto levita ireto. Ka dia adidi ny vahoaka Israely, adidi ny vahoaka an'Andriamanitra ny mamelona azy amin'ny mpitiavana. Mamelona azy amin'ny mpitiavana. Sy manana zara lova, sy manana anjara lova manokana voatondro ho azy izy, fa nampilaharina amin'ny kamboty, ny malahelo mahandro, ny manantena, amin'ny vahiny. Ka dia adidi ny vahoaka an'Andriamanitra, adidi ny vahoaka Israely ny miahy azy, ny mamelona azy, ny manome anjara azy amin'ny mpitiavana. Raha atao amin'ny fiteny aty amin'ny faritsy aty dia zao ny levita zany dia sahala amin'ny akalo miaky ny andrindrina sy levona ary mampitsy. Zay raha atao indray milaza. Akalo miaky ny andrindrina hoaka sy levona ary mampitsy. Io ro manjo ny levita. Io ro manjo ny levita. Ka ny manao akory amin'izay moa zany tokony ho baboana. Ny manao akory amin'izay no tokony hanaovana kazikazy politika. Ny manao akory amin'izay no hanaovana fikendrena dia ketriketrika. Raha lova samisy zay. Akalo miaky ny andrindrina. Iery isafidy ho akalo miaky ny andrindrina. Lefa tsy misy mampitsa dia eo. Avy ny orana andrakandro dia legna eo. Avy ny taninandro sy marainga dia mahamay eo. Dia sy levona sy malahelo. Zay ro mampitsy. Ny Deutéronomia
toko fa 4 andininy fa 2 sy 4 io no am'tigny asika zay anjara lovany levita zay am'le mahasamisy azy. Deutéronome toko fa 4 andininy fa 2 sy 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mifalia ao anatrany Zavaandriamanitra ao ianao sy ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy ary ny ankizilahinao sy ny ankizivavinao ary ny levita izay ao an-tanànanao mba amin'ny vahiny sy ny kamboty ary mitondra tena izay eo aminao dia eo amin'ny tany izay hovidinin'ny Zavaandriamanitra ao hampitoeran'ny anaranao. Ary mifalia tahaka teo igny ihany zany iny tena lazaina no le hoe ampilaharina amin'ny vahiny, amin'ny kiamboty, amin'ny mpitondra tena, amin'ny olona malahelo sy mahantra ireto levita ireto. Fa na izany aza nolazaisika teo fa Andriamanitra no nifidy, Andriamanitra no nanolotra ny zara fanompoana ho an'ny levita, Andriamanitra no nandamina mialoha ny hahalevita ny levita sy izay zara fanompoana izay. Sy hoe dia hampizalian'Andriamanitra no antony nifidianany sy ny antsony an'ireo, fa misy lamina koa. Ka amin'ny ankapobeny dia izao no lazainy Deutéronome toko fa 4 andininy fa 7 nodidiana ny zanak'Israely hanokana ny ampahafolony amin'ny fananany, na io amin'ny vokatra fambolena, na io amin'ny fiompiana, na io asa tagnana, ny ampahafolony hareny, ny ampahafolony fananany hatokana ho an'ireo olon'Andriamanitra ireo. Didy io. Io ny fomba iahian'Andriamanitra. Io ny fomba iahian'Andriamanitra. Tonga dia isatoka kelikely fotsiny aho aloha. Asika mpanompon'Andriamanitra ny fiangonana manao rakitra ankehitriny, manao rakitra. Dia misy fotoana hoe rakitra ho an'ny pastora zao. Raha ny tena marina sahagnaoro magnome rakitra ho anahy. Fa ny adidinao dia mandrosaka an'igny ho an'Andriamanitra. Dia Andriamanitra magnome zay tiany homena azy, tian'Andriamanitra homena anahy haniko. Sahagnaoro mamelogna ny mpanompon'Andriamanitra fa Andriamanitra. Ity levita ty zany tsy dia hoe mpangataka, fa olona ahian'Andriamanitra manokana, ka dia didian'Andriamanitra ny vahoakany hanao adidy, dia ny ampahafolony homena an'Andriamanitra, dia rehefa avy eo Andriamanitra manolotra azy ho an'ny levita. Zay no izy. Fa ny olana manko zany eritreretiny vahoaka an'Andriamanitra, mety ny eritreretiny Israely, fa hoe agnareo anie samisoka sa ny vavanareo lesy agnay sagnatria. Andriamanitra no miahy ny olony, Andriamanitra no miahy sy miantoka ny reto olom-boafidiny reto, fa sy ny vahoaka Israely, fa didy no nomena mba handaminana ny ampahafolony. Raha ny marina zany, na dia sy manana anjara lova hita maso azy, sy manana anjara lova tena tahaka ny an'izao tontolo izao hoe azo antoka amin'ny maharanofo azy ireto levita ireto, dia sy olo-poagna, sy olo amin'izao agny, fa tena olona manana ny anjara lovany, dia Andriamanitra izany anjara lova zany. Andriamanitra no miahy azy, Andriamanitra no mamelona azy, Andriamanitra no lovany mandrakizay. Io ny lovany mandrakizay. Lova sy hita maso nefa lova lehibe, lova sy mety simba, lova sy azo roviroviana hiadiana, lova sy azo ifampitondrana amin'ny tribonaly. Io no lovan'ny levita. Ndao ary sika resaka ny amin'ny mpanompon'Andriamanitra ankehitriny indray sady hamaragnana izao anjara eto izao. Mialohan'izay dia ndao vaky isika ny Petera voalohany toko voalohany. Asana misy Petera ny baibolinareo. Petera voalohany toko voalohany andininy 7 sy ny magnaraka. Ny anaran'i Jesosy. Isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy Tomposika, izay niteraka ansika indray araka ny habeny famindram-pony ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny nisanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, ho amin'ny lova sy mety simba
sy misy loto sy mety levona voatahiry any an-danitra ho anareo nosafidiana io hiresahana hamelarana fohy ny amin'ny zara fanompoan'ny mpanompon'Andriamanitra ankehitriny sy ny lovany ary ampitaha isika amin'ny an'le vita teo izay. Ny mpanompon'Andriamanitra resahana eto zany dia tsy hafa fa izay antefany zao soratry Petera apôstôly zao. Ka ity soratry Petera apôstôly ity raha ny fitadidiko azy ny anarana azy tamin'ny STPL dia zao. Ity dia voasokajy agnatiny atao epistily katolika ity raha sy diso a. Asa diso a. Ary zay epistily katolika zay dia zao ho an'ny rehetra dia izy miteny eto hoe ho amin'ny lova sy mety levona sy mety simba sisy ho any an-danitra ho anareo le agnareo teneniny zany dia zao ny rehetra katolika asika mianakavy zany no resahany eto. Iza le mpanompon'Andriamanitra isika rehetra zao no mpanompon'Andriamanitra na sangan'Andriamanitra no vidian'Andriamanitra fa hagnazavasika anazy kokoa dia zao nahoana ke asika ro manompo nahoana ro atao manompo mpanompo io raha mahagaga ina tokoa ke ina ataonareo ty naona sa mipetraka andragno are zao sy raha misy manery agny fe misy polisy misava zao agny hoe lesa manotovy akareo ataoko mama sa misy an'izay fa nahoana asika ro manompo fa izao koa isariako izay sika eo amin'ny fanompoana ataosika nahoana ro moamoany sasany raha sa nisy nanery anao manao fa siagnao nanao moamoa koa misy ny moamoa dia raha mandrokaka ty sahala am'izao dia tegna ro maty am'ty ekerinao manaovan'io nefa le ohatra misy olo manolo tegna ho mpiomagna ampiandry ka natao agnao voasatokagna am'ty tena masiaka ary tena miady mahalala mpiomana teto amin'ny tobi-pifaliana soany rana ny promotion ny voatokana tamin'ny 7 i vosa voatokana mandraka androany fa sa mba hitako aiako iolo nasiaka mahalala ny antony roa no ambara eto. Ny voalohany dia zao olona izay tao amin'ny aizina tao amin'ny ota andevy ny ota isika izay anjara sahaza asika dia ny fahafatesana mandrakizay nefa araka iteny ety novidiny Jesosy tamin'ny rano isika novidiny tamin'ny rano ka dia tonga fananany azy tadidinareo le teny teo ny levita hoy Jehovah'Andriamanitra ny levita fananany novidiny tamin'ny rano isika azy dia misy tantara tahaka an'izao efa fitantaran'ny pastora fa ela dia mba averiko tantarainy eto taloha teto Madagasikara talohan'ny fanjanahantany tamin'ny fanjakana Andriana dia nisy fivarotana andefo dia zao ny olona zay ny mpitantara ny olo hoe arohy tahaka ny akoho amidy agnaseny io dia eo taninandro eo miandry mpividy dia iadiana farsa dia zao raha ho isy io andefo mianakapy ray trango zany dia zavatra roa ny mety alehany na hisy olo patron andriana hividy azy ambongadiny dia ho hitambasa hiany zany mianakapy hitraoka hiany amin'ny tompo vaovao na koa mety tahaka sa ny vidiny mianakapy ny mpividy dia lasa mandeha sinjarany dia miparitaka nisy andefo eny mianaka hoy tena nisy hoy ty agnasena mirohy amidy dia mahamainy taninandro mitomagna reo iare ro hividy asika mba hovidin'olo ambongatiny va re asika moa dia hiparitaka dia samba hifakahita koa asika mianakapy eny mianaka roa angahy roa apela dia ny kilonga 4
le izao ka sendra olo mpanao asinjarany isika ka dia hiparitaka dia samba hifankahita engane mba hataon'olo ambongatiny isika dia mba andragno raiky dia mitagny dia malahelo dia gnao zao dia samba ho hitako koa gn'oendry aho hoe takizao dia avy nisy vazaha missionnaire norvégiane nahitan'io mpianakavy io tangy eo nalahelo levona farany nividy ohatrino nany olo dia ny atiany farsa teo dia hasany i mianakavy no fidiny ambongatiny dia faly ny mpianakavy aloha fa bantambaza falitapany fa vosafatasa koa olo ina koa ity fa raha vosabeny missionnaire tam'izay ka olo visy ro mahalala safatsina raha olo atavolagna egny na raha olo ina ka asana raha hoan'ny olo ty le avy agn-dragnony agny na indeziny na ataony ronony na risa safatasa fa dia falitapany tebiteby egny sy avy agn-dragnony missionnaire hoe nampanaoviny dosoka mandroa ianareo dia ny rano mafana fanomeny eo mandro agnareo raha samba fanao ny andeviny mandro dia matevy nyentaka ny loto dia papaina ny tongo sadia nandro sy tapinandro na dio aby soa i mianakavy efa nomeny missionnaire ty akanjo vao hatagnan-dafy ihany koa dia ny sandoka palitao ny roangah ny andevo lahy ny sandoka palitao dia nanao tohitena reo madama dia ka lasa madama li apela igny dia nanao akanjo mateo dia efa mifampizerizay tako samba sika ho zay nataondreo tako samba sika zay tako andriana zay reo fa sy tapiny solo akanjo nampandrosoan'ny missionnaire koa en table efa vitany couvert dia miara misakafo tamin'ny missionnaire eo boribory soa latabatra dia nihinana dia nihinana dinirina trotratrotraka ny digny sa mivongambongana misy satria voky raha vona samba niagnana zay nahaolo ny andevy sy mba miara mihinana amin'ny tompony sy azo atao zany vona samba nihinana nipetraka ambony seza eo ambony latabatra eo nihinana sy azo atao zany ny sakafo ny andevy dia zao izay sy lanin'ny tompony izay sisa sy lanin'ny tompony io ny hoanina raha izy nefa ny asa sy maintsy atao na mihinana na sy mihinana fa eto vona sa nisy asa natao fa te havy na ny vavaky missionnaire nandro ny akanjo misakafo nahoana ry sao dinirina tena dinirina agnareo hoe vona samba nisy fotoana noana betala fa nymosarena dia efa refiny igny nihinana sakafo mafana soa sembosemboka soa velombelogna dia dinirina sy tapy voky nanao deraina angamba reo safatako na raha fa nisy ny raha fahasivy tam'izay dia niteneny missionnaire mody agnareo ary andao mody mivoaka tato ndiana mody nihira sy libe reo raha manao sangrasy mody agnareo tena hentitra ny missionnaire ny mpivavaka aho pastora aho sy mba mahazo manandevo olona ny antony nividianako anareo dia mba hahaafaka anareo sy ho andevo intsony indro efa olona afaka ianareo zao sy andevo intsony ianareo efa novidiko ianareo afaka ianareo mandehana mody any an-tranonareo dia nitokona feny hentitra misy sy azo na atao mpanompon'Andriamanitra sy mahazo magnandevo olo dia rosony zekizeky fa sy avy agnandalana agny ao nandeha ho aiaka zany isika sa manana tragno any mo hipody amin'ny tragno ny tompo taloha hagnandevo arie koa ede ho niatagny mahatsy ede sy le ho andevo fiany ka leo mipody amin'ireo missionnaire ato ka dia andao hipody dia nipody amin'ny missionnaire ato hoe agnay samba fatanay ho ia ary le mandeha agnay zao dia ho andevony raiky ka le ho andevo ihany aleo agnay ho ato aminao ato hanompo anao agnay mandra-pahafatanay ny taranakay dia hanompo anao agnay lasa mpanompo ny andevo nan'olo tena ny sitrapo noho ny fitiavana naseho ilay missionnaire ny anankiray tamin'ny zanako io andevo io lasa pastora dia sataroniko ny agnarany ngetako raha taranaka andeha sataroniko ny agnarany tahaka izay isika nandevosy ny ota ary efa amidiny ho amin'ny fahafatesana
amidiny ho amin'ny fahafatesana mandrakizay, ataony lavanty no tonga Jesosy Kristy nividy asika sy volamena na volafotsy i Petera apôstôly fa tamin'ny rano soa sarobidy no nividianany asika, nampandroiny no dioviny ny helo sika rehetra, no sasany tamin'ny rano ny batisa, no sakafoanany amin'ny fanasan'ny tompo. Asana mba tingitingirina sy mandray eo, mba manaranara misangam-boly ihany. Novidiny, nampandroany tamin'ny fandroana masina ny batisa, sakafoaniny amin'ny fanasan'ny tompo, karakarainy amin'ny pahereziny amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fampianarana sy ny lahateny. Isika dia antsoina hoe olon'afaka isika. Sy tereny hanompo, sy tereny fa omeny safidy malalaka, omeny safidy malalaka. Ka hoa eto koa moa asika hiagnaia. Io nataon'ny Petera amin'izao nataoko fahaenareo, hankany amin'isa moa isahay, hankany amin'isa moa isahay. Ao amin'ny Jesosy misy fiainana, ao no misy fifaliana, ao no misy fiadanana mandrakizay mandrakizay. Ary io lova io, io no lova io, io no lova io. Zay no mampifikitra, zay no mampanompo, ary zay no anompo asika. Ka aza moamoa mizara fanompoana ny menanao. Fa ampitiavana zany fanompoana zany, ampitiavana zany. Ny antony faharoa izay mahatonga asika manompo dia izao: tsy vitany hoe andevy no vidiny Jesosy tamin'ny rano, fa nasangany ho zanak'Andriamanitra tamin'ny batisa masina koa isika. Zanaka koa, satria zanaka dia zanaka ve agnao dia andragno ny babanao sy neninao, misy raha atao, asa atao, agnao misinasinaka mandry mandamaka, dia normal ve zany? Tsy normal zany. Sasakeky agnao, tsy manjary zany sasy zany. Fa ny zanaka dia manao ny asany ray aman-dreniny, ampitiavana, sy magnatena karama, sy magnatena karama. Zay ny zanaka. Zanaka izy dia manao ny asa ao an-dragno ao, ny raha rehetrarehetra ao ataony, sy agnatenany karama, sy agnatenany karama. Eo naovako sangisangy amin'ny zanako, kamokamo sy ndraiky eo, kamo ihany ataoko, miagnena kia, miagnena karamaiko 3 alina isam-bola gia, mahadro ato mamafatrany dia magnatisany kiloko avatinika. Sy meko hoe tata, roso fianas. Hay, alefa sa fianas so karamaiko ataoko labona. Hangarama ihany ako hitady olokafako ilay misy ao, to dia karamaiko inga. Samy andro karama ny zanaka, fa raha ohatra ao mandray karama ray aman-drenao fa sa zanaka koa zay ao, efa sa zanaka koa, fa efa mpiasa mpanompo, mitovy larina, mampietry ny fandraisana karama amin'ny ray aman-dreny, mampietry. Efa tsy zanaka izony fa tonga andevy, tonga mpanompo. Dia io no antony ihany po asika faharoa zany, satria zanaka isika. Nateraka Andriamanitra tamin'ny batisa masina dia manao ny asan'Andriamanitra, manao ny asan'Andriamanitra. Ary manao izany asan'Andriamanitra zany ampitiavana, manao izany asan'Andriamanitra zany amahatompony, amahatompony fa zay maham-pikarama. Dia satria tompony no manao azy, dia manao azy tsara, manao azy tsara, manao azy tsara. Tsy manantena tambiny na valosoa fa manompo noho ny fitiavana. Io zara fanompoana nomena sika mpanompon'Andriamanitra ankehitriny io, lazain'ny Paoly apôstôly amin'ny Korintiana 2:12 fa zarazaraina ho samihafa, zarazaraina ho samihafa araka ny fanomezam-pahasoavana, dia io ny zara fanompoana omena sika. Dia izao, tsy azo kazikazina, tsy azo kendrikendrena, tsy azo baboana na rombana ny tondroana, sy kariera ty, sy kariera. Tsy misy ketriketrika azo atao fa zavatra raisina avy amin'ny fanoloran'Andriamanitra azy, avy amin'ny fandaminan'Andriamanitra azy, efa vita planin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany indrindra. Ary tsy azo anaovana fefatasa, tsy azo anaovana botongero, fa raha efa nalamin'Andriamanitra atolo ny ampitiavana. Ka izao rehefa sahanao nefa agnao, tapahany ny fanekena araka ny malaketoko faharoa teo, azany tapahany fanekena, dia dehorogno, lefa sahanao. Zay le raha.
Misy raha mba tiako tantaraina amintsika zay. Rehefa ho faragna ty ngety angoagny pastorato raha visy mba fotoagna anaovako fa faragako raha ta. Dia angoagny eo dia mijery mahery be atagny dia tasa tegna. Fa io koa mba lera anaovako afa hiala aho. Misy raha ray aman-dreny zay. Ndao ataoko hoe ray aman-dreny. Fanena aminahy izy an-dalana. Dia rehefa mifanena aminahy voalaza dia tena mijery ambony ambany mihitsy dia tombagnany soa. Dia avy alohako eo dia tena dia vomaiky manao tahaka izao mijery ambony ambany dia miterika soa. Dia izao nataony anahy. Rangahy tena mba mikasa mba hanao fagnadinana koa aho. Tokony hanao pastora. Dia nomey zany rangahy ty. Zay ny agnatin'ny eritserisako agny rangahy ty. Satria fantako tsara, fantako izy. Voalohany efa trasin'ny limite d'âge izy. Ny Levita igny misy toko sy andininy lahy zao 520 taogna no raisina ka hatramy 20 taogna. Fa sa nataoko nge lafa be. Misy limite d'âge ty rangahy ty aho. Amin'ny eritserisako agny fa so agnao te hanao dia manao. Faharoa, rangahy io ne fantako fa sa manana ny mari-pahaizana takina amin'ny hidirana agnalaka misy. Fa ny olana aminazy dia zao aho ro tombagnany. Manzehy maso anahy iliaky ty moa zany zao pastora. Aho koa zany tokony ho pastora. Ngaro te hanao an'ity. Ngaro te hanao an'ity. Sa raha sitrapo sa safidy ty. Fa zara fanompoana nefa tsy azo ialana. Ny anjara sa tolo sy ny hafa. Ka ty zany sy amikazikazinao hoe le zalahy ty raha zao dia mba pastor dia iry mandahy teny dia manao nahy eo dia leka efa tokony hiala dia sa miala aho koa hanao. Sa azy tianao fa laminy avy amin'Andriamanitra io zara fanompoana io. Mpiandry ianao ataovy soa ny fanompoanao fa izay no anjaranao. Diakona anao taty rano fanompoanao fa izay no niantsoananao. Fa aza manao amin'ny sagnaramana. Aza manao amin'ny sagnaramana. Le izy sakarama fa fomba fiteny zay. Aza manao amin'ny sanagnirahana. Mibilibily fogna amin'ny raha sy angrahana. Misy ne raha dia hoe raha iresetiny raha dia mihodikodigny maty moa zany niasan'ny pastora amin'ny alitara. Io ve sa ho haiko. Zay ny agnatiny sainy zany liaky teo zao pastora. Dia tombagnany soa. Dia me kagara iary ty hanao an'ity. Sakazikazy ty. Sa carrière koa ty a. Sy carrière ty. Nisy mpiandry zay koa. Mba niresaka aminazy a. Azafady fa ny chorale mba mangataka asa fa mba te hanaovana asa sy tena ny valeny akisy rano. Azafady pasteur. Sy raha ndraisanay karama ty fa bénévolany ny asan'ny mpiandry fa sy takany anareo io. Nahoanareo le mamonjy asa sy fampareza reo sa mandeha amin'ny 5 maraina. Fa agnadalana amin'ny fotoagna sy misy asa zao. Tena sy andraisana takany anareo fa bénévolany ty. Karaha safata sao tamin'ny dirana ve zay. Safata sao ve zay tamin'ny alohan'ny idiranao. Kisavy ao agnao bénévolanao taie io. Tamin'ny anokanana dia miapagnapagna soa na ho vokina onoana sy andany fanompoana sanandavy izy. Bénévolat. Raha tokoa zao. Raha tokoa zao. Mimoamoa manda mamaly. Rehefa nitsoina mizara fanompoana nanoloran-tena ampitiavana. Sy afaka niala ny Levita. Sy ny safidy ny Levita. Raha ny batiany Levita dia nanana anjara koa i amin'ny lova teo amin'ny tanin'ny Israely hoe ateto aho mba hamboly voaloboka teto. Lekany zao. Aka mba manana anjara lova ateto hamboly kazaha teto. Ateto mba hanao takizao teto. Ahiero ka za ambolenao eo. Le andro kaika misy marary koa re, misy zao koa re, apiofagno re. Ahiero ka za ambolenao. Sa misy atao ampifaliana fa zavatra nomen'Andriamanitra. Natolo ny voalaminy, voarindrany. Dia agnao aza manao amin'ny sanagnirahananao.
fa izay niantsoana izay natolotra io tanteraha fa mitovy amin'ny zara fanompoan'ny levita izay voalamina tsara izay voarindra tsara no natolotra anao koa voaisa isika mpiandry ianao voaisa ho amin'izany diakony ianao efa voaisa sy voalamina ho amin'izany mpandray ny fanasany teo zara fanompoana maro atobaka amintsika zarazaraina araka ny fanomezam-pahasoavana tanteraha ho amin'ny fitiavana tanteraha ho amin'ny fitiavana leksandraisam-bola fa zatao hoe bénévolat no vidiny Jesosy tamin'ny rany ianao no vidiny Jesosy tamin'ny rany ary izay no vidiny Jesosy tamin'ny rany sy izay nasangana Andriamanitra ho zanany ka iantsoana asika hoe mpanompo izay io no amarana asika azy io manko ilazany Paoly amin'ny Romanina toko 19 Romanina toko 19 dia ny andininy 17 ny anaran'i Jesosy andao vakina hatra amin'ny andininy 14 tompoko anaran'i Jesosy fa izay tariny fanahin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra fa tsy nandray ny fahandevozana ho mitahotra indray ianareo fa nandray ny fanahiny zanaka nasangana izay iantsoasika hoe Abara io ny fanahy dia miara-milaza ny fanahisika fa zanak'Andriamanitra isika ary raha zanaka dia mpandova eny sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manam-boninahitra aminy koa zanak'Andriamanitra isika mpanompon'Andriamanitra ankehitriny zanak'Andriamanitra sy antsoiny Jesosy hoe mpanompo azy fa ataony hoe sakaiza nomeny ny fanahiny honina ao anatsika ary dia mpandova an'Andriamanitra io ny teny ataon'ny pastora amin'ny batisa hoe zaho manao batisanao ho amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanakary ny fanahy masina nampidirina nosoroatana amin'ny anaran'ny ray agnandangisa ny anaran'ny ray sika agnandangisa ny mahatompom-boho asika agnandangisa misy lova ty lova sy eto sy misy kalalao sy misy harefesina manimba fa lova any an-danitra mpiray lova amin'ny Kristy isika misy ambonin'izay variavana zao anefa sy hoe manompo ianao mba hahazo an'ilay lova sy izay fa satria efa mpandova efa zanaka mpandova dia manompo am-pitiavana amin'ny lalàna malagasy raha misy lehilahy manambady ka maty ilay lehilahy dia miteraka ny vadiny aorenina hafatesan'ilay lehilahy dia kazina hoe tokotokony ho firy andro tao am-boka ilay zaza tamin'ny fotoana nahafaty an'ilay lehilahy ka raha efa ohatra hoe efa 20 andro no mihoatra tao am-boka ilay zaza kazikazy tamin'ny fotoana nahafaty an'ilay lehilahy dia mpandova io zaza io leky nahita maso andrainy mpandova io leky nahita maso andrainy asika leky vosa nahita maso mivatagna an'Andriamanitra mpandova an'Andriamanitra isika mpandova an'Andriamanitra ary ny atao hoe lova koa dia zao zareo moa ny soratra amin'ny sarety na tomobile hoe herim-po fa sy lova ny lova samba herim-ponao samba vokatry ny hasembohanao sy hoe vokatry ny asa ataonao no andovanao fa noho ny mahazanaka noho ny asan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izay nahafahanao no antsoina hoe zanak'Andriamanitra io no antony anagnanao ny lova maro anefa maro ny olona izay manana lova nefa sy mahatandova maro ny olona izay manana lova maro nefa sa mahaleo tanindrazana sa mahaleo ny lovany fa mivarotsa izany lova izany omena lova isika dia ny lanitra omena lova isika satria zanak'Andriamanitra sy noho ny herim-po sika sy azontsika rombana sy misy kazikazina ketriketrika azontsika tao nefa izao tany soa ny lovanao nge fotsy aza midy aza zaraina aza takalo fa io no lova omen'Andriamanitra asika ny lanitra io no amintinana io no ilazana ankapobeny ireo lova fito efa nolazain'ny pastora mamy hatagnankara malaza ny lanitra no lehibe amin'ireo ny lanitra ny fitambaran'ireo Andriamanitra ny lova asika fiainana mandrakizay fiadanana sy manampetra io no atolotra ho an'izay mahatantova kely noho ny an'ny Levita va izany ny an'ny Levita ny mpahafolo-karen'ny Israely ro anjarany aia lehibe zany ry havana
lehibe lavitra. Io ny ilazany bokin'ny Hebreo azy. Lehibe lavitra ny fanompoana ao amin'i Jesosy Kristy noho ny fanompoana tany amin'ny fanekena taloha. Lehibe lavitra sy azo ampitahaina amin'ny an'ilay vita. Ny anjara lova omena ny mpanompon'Andriamanitra ankehitriny satria zanak'Andriamanitra izy noho ny rano Jesosy, mpandova ny lanitra izy. Kanefa izao, io koa tsy azonao bahangana ho anaty dia ho bahangana ho anao rery dia anao toa sy ny sy manakavana. Sia any rehetra ho any rehetra. Manokana ny anao nefa ny rehetra samy manana anjara ao. Tao miaro izay mbola tsy mahalala, antsoy. Fa misy lova lehibe, misy lova mamy, misy lova maharitra mandrakizay izay tsara lavitra. Izay tsara lavitra noho ny lova eto amin'izao tontolo izao. Tsara lavitra noho ny lova izay edena amin'ny tribonaly. Tsara lavitra noho ny lova izay ifahavalohana ifanirana dahalo anaovana mpanosavy aby ty antizana amin'ny alina. Tsara lavitra noho izany. Lova samba misy herim-ponao, samba misy zavatra isasaranao fa atolotra maimaim-poana. Ny mpandova mpamatambonina, izay no atao mpandova. Mpandova ny lanitra isika, mamatana ny efa voavoatra hatry ny ela isika. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay asatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Vavaka sika tompoko. Agnahy misaotra anao Jesosy, fa lehibe tokoa ny fanavotana vitanao. Izay anasanao ny helokay, anangananao anay ho zanaka ao Andriamanitra rainao, anananay lova mandrakizay. Andriamanitra, misaotra anao noho ny amin'ny antsoanao anay ho isan'ny mpanomponao, ho isan'ny olom-boafidinao, hanao ny raharahanao eo amin'ny fiangonanao. Mangataka aminao izahay, ampitoera ao anatinay ny fanahinao masina, ampasiahinay mandrakariva ny mahasarobidy izany zara fanompoana izany, ny mahalehibe izany zara fanompoana izany, ka sy hatakalonay zavatra eto amin'izao tontolo izao, sy hampandeferinay noho ny zavatra eto amin'izao tontolo izao, fa ny anao Andriamanitra mandrakariva no hololohainay, fa ny an'izao tontolo izao ho vimbinina kosa. Aza velanao hanadino ny zara fanompoana, aza velanao hanadino ny anarana mahazanakao, ny mahampanomponao anay izahay. Fa raha izany, raha manadino izahay dia ho very ny lova mandrakizay, ho very ny lova sarobidy, tehirizo izahay ho anao ary ho anao mandrakizay. Saotra Parece